ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalinana no erabanantsika hatratra raka misy fahavalon'ny volana mety ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesis. Genesis toko fa iraika amby efapolo, Genesis toko fa iraika amby efapolo, andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fa efapolo. Genesis toko fa iraika amby efapolo, andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fa efapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia hoe Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'i Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no napaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara izay tsy dia vaovao loatra amin'ny ankamaroantsika ity tantara ity satria nianarana tany amin'ny lesona sekoly alahady momba ny Josefa izay namidy ny rahalahiny ka tonga andefy tany Egypta, saingy amin'ity toko faha iraika amby efapolo ity dia tonga prime ministre izy. Tonga lehibe indrindra tao amin'ny fanjakan'ny Farao, ary hoy Farao ny teny hoe ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao, zany hoe tonga lifitry Farao zany i Josefa amin'ity tantara ity. Ary famerimberentsika ny hoe amin'itony andininy itony no amin'ity tantara ity no ahatsiarovantsika ny fahamarinana ny tenin'ny soratra masina, ny tenin'ny Paoly manao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra, misy lafin-javatra izay tsy ampoizina mihitsy fa ataon'Andriamanitra manjary mahasoa. Raha ohatra ka tamin'ny vanim-potoana izay namarotany rahalahiny an'i Josefa dia fangiry firiana mafy mihitsy zao nazo an'i Josefa. Fangiry firiana satria nahatsiaro hoe nivadiany rahalahiny, raitapo zao mivarotra ny tenany, raitapo zao mifofo ny aina, raitapo zao tsy mitsetra ny tena. Indrindra raha moa Josefa fazantsika fa mpanofy dia tsy azony rahalahiny, tsy azony ireo zokiny, tsy azony zokiny toetrany, dia nahavita nivarotra azy, nanary azy. Kanefa dia izany zavatra zany dia nanjary nahasoa an Josefa rehefa tonga tany Egypta. Izany hoe nitsika manao hoe ilarentsika variana amin'ny fitrangan-javatra ankehitriny, fa io rehefa miaraka amin'ny tompo isika, rehefa miorina amin'ny tompo isika, rehefa mahatoko ny tompo isika, dia zao tsy ilay zava-mitranga akory ny tokony teny farany, fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Rehefa tia an'Andriamanitra isika dia na inona zavatra mitranga eo dia zao hain'Andriamanitra tao ny manamboatra an'iny aso. Na dia izay heverintsika ho mafy sy ratsy sy manahirana indrindra ara, rehefa miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mahasoa. Sarotra ny manaiky an'izany amin'ilay fotoana mafy lalovana iny, ahoana moa ny mbola hivoahana amin'izao zavatra zao. Saingy ity tantarany Genesis, tantaran'i Joseph ity dia tena ahitantsika izany hoe fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra rehefa tianao, Andriamanitra rehefa tianao dia zao ataon'Andriamanitra mahasoa anao, na dia ny zavatra heverinao ho mafy indrindra aza. Dia amin'ity andininy izay hitom-piadanantsika ity amin'ilay mofinaina zany, andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny efapolo, dia Josefa izay hanatanteraka ny nofin'ny Farao. Farao eto ilay mpanofy, Farao eto ilay mpanonofy dia tsy azony nanofy Farao, saingy tsy azony Farao aloha ilay nofiny. Dia Josefa nanazava ilay nofiny hoe io dia ilay nofinao teo hoe misy ombivavy fito matavy miakatra avy any Nily, dia renirano ilay Nily. Dia rehefa avy eo nisy ombivavy fito mahidy dia nately an'ilay ombivavy fito mahidy ilay matavy. Ny mahidy ireny nitelona ny matavy, ny mahidy ireny no nitelona ny lehibe, saingy izao tsy ne tsara tare lay ombivavy fito, na dia ninana ilay omby matavy azy tahak'izany koa ilay salombary fito izay vokatra tsara, dia nisy salombary maivana, dia natelona ny salombary maivana ilay salombary mahavokatra.
de nazavainy Josefy hoe isy fito taona ahavokatra ary isy fito taona mosary. Noho zany dia anjaranao ny mitantana ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny mpiarabelona aminao, ny fiainan'ny ankonanao, fa ao anatin'ny fiainana de zao mandrakariva tsy hoe fahavokarana foana, fa mifandimby eo anatin'ny fiainana ny fahavokarana sy ny zavatsarotra. Tsy misy fiainana hoe fangiry firindry zany foana, tsisy an'izany. Tsy misy fiainana hoe fahavokarana zany foana, fa mifamadibadika eo amin'ny fiainana eo ny vanim-potoanan'ny fahavokarana sy ny vanim-potoanan'ny mosary, lalam-piainana zany. Zay ny fiainan'ny zanak'Israely nandalo desera efitra de tonga any amin'ny tany fahavokarana, tonga any amin'ny tany tondra ronono sy tantely. Fiainana mihitsy zay itezan'Andriamanitra antsika mba tsy ahavariana antsika no antony lalàna nataon'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainana mihitsy hoe mifandimbidimby eo ny fahavokarana sy ny fahasarotana, fa anjarantsika ny mitondra ny fiainantsika ao anatin'izany fifandimbiasana zany, hoe tsy variana amin'ny fahavokarana dia iliba ao anatin'ny fahavokarana, fa tsy eritreritra hoe ndray andro any isy ny antsoina hoe vody andro merika, ary io koa tsy hoe vody andro merika foana fa ho andray andro any tsy maintsy ho avy koa ny fahavokarana. No zany dia anjaranao ny mieritreritra n'izany zavatra izany. Zay ny dikan'ny tantara tony hoe tandremo tsara fa tsy fahavokarana foana ny fiainana na fangirifina foana ny fiainana, fa mifangaroaro io dia mahaiza mitondra ny fiainana, mahaiza miankina amin'Andriamanitra, mahaiza mitoky amin'ny Jesoa, zay efa niteny manao hoe fa resy izao tontolo izao, resy ny fahoriana sy ny fahantrana. De eto ary dia hotsika manao hoe Josefa dia nofidiny Farao manokana hanatanteraka ny nofony. Dia misy zavatra roa nately reto izay nataon'ny Farao mba ahatanterahana lay nofony. Rehefa azony tsara ny dikan'ilay nofony, azony nazavain'i Josefa taminy zany lay nofony, zao ny dikan'io, de azon'ny Farao zany lay nofony, de ataontsika hoe vision lay izy, de azon'ny Farao zany lay vision rehefa zao ny zavatra hitranga, de narafitry Farao ho lasa asa izay vision zay. Inona nataony voalohany indrindra de zao nanana programa na fandaharana asa lavitrezaka izy, ataontsika hoe à long terme. 7 taona zany eto ny plan-ny Farao raha kely indrindra, 7 taona mahavokatra, 7 taona misary. Rehefa manonofy ianao ka anatanteraka ny nofinao de zao mba manana vision à long terme, manana nofinofy mba maharitra, fa tsy rehefa manana nofinofy ianao anatanteraka asa na fikasana de zao tsy zavatra à long terme, fa zavatra hoe atsangana androany de ho faty rapitso, na anangan-javatra de enjera rapitso. Hoy Jesoa ndray maka hoe raha hanorina trano anao de zao manofisa tsara, de zao aoka ahorinao ambony vatolampy zany raha indra ianao, fa raha manorina trano anao ka adaladala dia eny amin'ny toerana misasika ny ataonao le izy de zao raha voavy ny tafidrifotra de enjera io, zany hoe manana vision, manana nofinofy, manana vision à long terme, zany hoe manana nofinofy mandeha lavitra, hoe rehefa manangan-javatra de zao zavatra mba haritra. Rehefa manofy ianao amin'ny fiainanao de zao ka anatanteran-javatra zao aza mieritreritra zavatra eo ambanin'ny oronao ihany. Io matetika ny mahavoantsika malagasy, rehefa manangan-javatra dia manangan-javatra ho an'ny androany ihany, manangan-javatra tsy maharitra, manangan-javatra tsy mateza. Be de be ny olona mpivarotra izay manangana ataontsika hoe gargote izy na manangana fa trano fietezana izy na fanaovam-bolo izy de zao heritaona de maty, na 2 taona de miova indray. Ny antony de zao tsy manana vision à long terme ohatra amin'ny Farao eto. Hoe 7 taona raha kely indrindra zany zavatra lava be mihitsy. Ny 7 raha mbola jerena izy de mbola lavitra noho zany ny dikany. Zany hoe manana vision à long terme, fa tsy hoe manao zavatra eo de lasa tsy mateza, lasa tsy maharitra, fa manana hotsika amin'ny hoe tahaky ny malagasy rehefa io hitantsika na manao hoe manangana tsena ohatra de be de be ny tahantsika mivarotra. Saingy zao tsy mateza le izy satria mandrapahafolaka ilay tsena de reraka, satria ngenao raha mivarotra androany tsy voatery tonga mivarotra tonga de hisy vidy androany, mety afaka 3 taona na 2 taona vao folaka le izy. Ianao efa tsy eo tsony le zavatra efa folaka, na tahak'izany koa na ny asa tanana, hotsika manao hoe Farao hoe de nanana zany vy zany hoe ary nataon'ny tompo hoe manana ianao vina lavitrezaka amin'ny fiainanao, mba manaova zavatra mateza, zavatra maharitra, esoriny ny kitoto sy ny zara fa vita. Fa ny faharoa de zao rehefa manana vision à long terme ianao de zao koa rehefa io nofinofinao io de ataovy mifanaraka amin'ny sotoavina zay iainanao na iainan'le fiarahamonina.
tsy hoe manao zavatra ianao na manangany zavatra na manofy anao zavatra de zao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sotoavina na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sotoavina iainana fa manangana raha tianao ny ampaharitra anao de zao fatary lay sotoavina zay misy eo am'lay fiarahamonina misy anao toe-tsain'ny olona ny toe-pon'ny olona ny zavatra ilain'ny olona fatary lay sotoavina de ao anatin'izany sotoavina ilain'ny olona zany no anangananao ny tetikasanao sy ny sorotrasanao be de be ny olona manangany zavatra saingy mifanohitra amin'ny sotoavina zay eo anivon'ny fiarahamonina le izy de lasa toerin'ny fiarahamonina de manjary simba tsy maharitra fa fataro ny toe-tsain'ny olona fataro ny toe-pon'ny olona zay mahatonga ny faharoetry ny temana hoe aiza ianao nahita olona endrotrany io io manana ny fanahin'Andriamanitra mantsy an'i Josepha eto zany hoe fataro ny toe-tsain'ny olona fataro ny toe-pon'ny olona de mifataro lay valeur na sotoavina zay mitranga ao amin'ny fiarahamonina de amboary mifanitsy am'izay ny zavatra ataonao fa aza atao zavatra ataontsika hoe mifanohatra ohatra hoe manangana zavatra eto Madagasikara ianao dia ampandray sonjara lay malagasy raha tianao ny apateza azy ataovy mifanaraka am'lay sotoaviny le izy mba hatonga n'lay izy ho tiany ataovy tsapany hoe azy io ataovy tsapany hoe mahafinaritra azy io fa raha zany de ongotana io na sombahany io na ravany io na tsy mateza io mety 5 taona mety 10 taona fa tsy mateza amina projet à long terme mo antaonany isaina fa tsy hoe 5 taona na 10 taona zany fotsiny fa zavatra tena maharitra dia ilaina ny fanaovana nofinofina ny fanatanterahana ny nofinofy ifanaraka amin'ny zava-misy ny sotoavina sy ny toe-tsaina toe-panahy zany zavatra any dia hitatsika mitantarany faraoetra fa ny fahatelo de zao zava-dehibe ny fifidiananao mpiara-miasa Josepha eto no nifidy Farao zava-dehibe ny hoe rehefa azonao voarafitra tsara ny nofinao voarafitra tsara lay tetikasa lay zavatra ny fisinao à long terme maharitra ataonao le hoe io izy fa nataonao mifanaraka amin'ny zava-misy mifanaraka amin'ny tontolo iainana mifanaraka amin'izay mety ho fempenan'io de zao mifidiananao olona iray asa aminao tsy miasa rery fidiananao olona mahatoky angony ny olona mahatoky anao angony ny olona zay meteza iain'ny olona eto Farao de ny ain'ny mpanapaka maro tao aminy dia zava-dehibe ny fiaraha-miasa tsy misy olona mahatanteraka ny nofinofiny samy rery zany tsy zany fa ilainao foana ny mpiara-miasa aminao dia ampidio hiaraka iainan'le nofinofinao izy tahaka ny Josepha atsoa izy hiara-miaina aminao miara-manonofy aminao miara-miatrika aminao zarao lay nofinao mba lay nofinofinao mba anjary ho nofinofin'lay olona koa zarao le fitiavanao anatin'lay asa mba anjary ho fitiavan'lay olona koa raha ianao tia asa be nefa lay mpiara-miasa aminao tsy tian'le asa de tsy mahomby any ianao fa ataovy zay atonga an'lay fitiavanao ho fitiavan'lay olona koa afako malala tsy vity zany raha tsy eo ny fitarehan'ny fanahy-masina ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra ny fahazavan-tsaina Andriamanitra mitia tsika Andriamanitra mitantana tsika dia ny fahariana ny fanohizan-javatra de zao tena asan'ny fanahy-masina de eto Josepha niavaka noho ny asan'ny fanahy-masina de afako malala aza-donona ary na inona fahazavan-tsaina na inona fikasana na inona nofinao de zao mangataha amin'Andriamanitra apetrao amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ianao fa tsy fahazavan-tsaina zao tontolo zao ihany fa fahazavan-tsain'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny asa ilaina ny fianarana ny zavatra nitovozona tatsy taroa ilainy reny fa izao meteza ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ity volana ny ataontsika hoe ny fanahy-masina ny fanahy-masina zay ambaran'ny Farao eto fa fanahy endry fanahy mampahafantatra ny olona ny tokony izorana Jakoba ndray maka nazavana io manao hoe zay tsy mahana fahendrena mangataha fahendrena afaka malala ny fanahy-masina de fanahy mitari-dalana antsika hahatanterah-javatra ko engany ho tarihin'ny fanahy-masina ianao amin'ity tontolo andro ity ho tarihin'ny fanahy-masina amin'ny fikasana tsara rehetra de akino amin'Andriamanitra zany bavaka tsika tompo misoronay zay noho ny amin'ny toko omenao anay fa ny fanahinao aty anatinay de fanahy endry fanahy zay mampiavaka anay am'izao tontolo zao fanahy zay mampiavaka anay amin'ny fahendreny zao tontolo zao ta iny tontolo andro nay an'io Jesoa tontolo andro ahatsapanay ny fitiavanao de omeo anay ny toe-po
tia miasa, omeo anay ny toe-po misokatra amin'ny hafa amin'ny fiaraha-miasa, omeo anay ny toe-po manaiky ara-iasa amin'ny hafa, ary indrindrindra omeo anay ny fomba tokony fitantananao sy ny famindramponao. Mamelany aloka raha toa ka malainy zahay, kamo miasa zahay, tsy mahay miara-miasa amin'ny hafa zay fa atao am'izay tompo, atsiaro fa zava-dehibe ny namana, zava-dehibe ny mpiarabelona. Dia io ny tontolo andronay io, tontolo andron'ny fifaliana sy ny fanantenana. Manjakà amin'ny asanay amin'ny tokantranonay, ary zay fikasana tsara ty anatinay Jesoa, ka fantatrao fa mahasoa dia tanterao reny. Ary omeo anay ny fikelezana sy ny finoana ary ny faharetana amin'ny fanatanterahana ny asa zay ampanaovinao anay. Misaotra Jesoa. Amen.